vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny tsy mba asa Nanisik ampunya palai aminirana Iany ary tompoko dia ampifaliana tanteraka no iantranona atao anatin'ny tokantranontsika menakavy atao anatin'ny ity fandarana manokana ity Pasteur Audon araka io sary hitanao eo amin'ny fahitalavitra io no hiaraka amintsika amin'ity ity tsy dia ho lava be akory ny fandarana izay fampizarako aminao nefa na izany naty izany lesona goavana no raisitsika atao anatin' ity fandarana ity milohany izany rehetrarehetra zany da hopetratsika am-pelantanan'Andriamanitra ny fandarana iray manontolo eto anatrianao ray a nony amin'ny anaran' Jesosy Kristy no ametrahana indray ity fandarana ity anakinana an'izao fotoana izao eo am-pelantananao raha izay dia vofetra ihany ny zavatra takatray ainay vitanay eo amin'izao azakazaka amin'ny famponanao zao tompo fa amin'ny fotoana miaraka aminay ny fanatrehanao miaraka aminay ny fomban'ny tananao dia ho hafa mihitsy ny fetraika an'izao fandarana izao any ampony mpijery any ampony zao fianakaviana manaraka ny fandarana izao ary na izana izy na izanaiza koa toerana afahany mandray an'ity fandarana ity amangy azy amin'ny fahasoavanao anenao tompo ho voninahitry ny anaranao ataoko izany vavaka izany amin'ny anaran' Jesosy Kristy amen eny ary havana malala ao amin'ny tompo mbola fotoana lehibe sy goavana hatrany hatrany no anasanatsika mponiny Tomasina vahoaka ny tamatavy na kristianina ianao na tsy kristianina na mpivavaka na tsy mpivavaka fa sendra mifanojo aminay amin'ny alalan'ity fandarana ity dia ianao mihitsy zany ny voakasika izao fanasana izao manana fotoam-bavaka anankiroa lehibe izahay isaky ny asabotsy ery amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko Mangarano ao mibadiky ny fiangonan'ny Damaskosy moa zany no azo ilazana azy ery ankiriry ihany koa ao mibadiky ny tsena na ao amin'ny Paradise taloha zany dia misy an'izay fotoam-bavaka izay samy manomboka amin'ny 7 ora maraina avokoa ireo fotoana ireo zany hoe afaka tonga aloha ianao raha mitsaratsara kokoa fa amin'ny 7 ora maraina zany no manomboka tanteraka izay fotoana amin'ireo fiangonana anankiroa lehibe ireo natao tena anasananao ity fandarana ity natao itomananao mba andray anjara fanafana andray ny anjara valim-bavaka ao anao andray ny anjara fahasoavana ao anao ary zany moa ny fampizarana anatin'ity fotoana mahafinaritra ity mety tsy dia mahalinanao le manaraka fandarana tahaka an'izao sy miatrika reny fotoam-bavaka tahaka ny anasako antsika reny fa misy tena Andriamanitra zay koa milaza aminy hoe andramoka izao fa tsara Jehova sambatra izay mialoka aminy eny tompoko azoko antoka fa voarainao aloha zay fanentanana fo izay tetỳ am-piandohana ao anatina fiomanana tanteraka ny amin'ny paska isika raha misy ravana fety lehibe indrindra ary fety goavana indrindra atao anatin'ny baiboly ho an'ny zanak'Andriamanitra ho an'ny kristianina dia ny paska no anisan'ny tena lehibe indrindra tokony ho tandreman'ny zanak'Andriamanitra rehetra satria raha tsy nisy ny vanim-potoana ny paska lay namonona lay zanak'ondry tsy misy kilema tandindony zany Jesosy Kristy maty ho atsika tao Kalvari dia
tsy misy antony fiainana kristianina, tsisy antony satria ny famonjenantsika aza tsy vita ka na anaradian'i Kristy tsika na tsy anaradia tsy misy dikany le izy, tsy misy antony le izy. Noho izany tena sarobidy ary tena zava-dehibe zao préparation zao fiomanantsika iditra ao amin'izay vanim-potoana ny Paska izay. Resadresaka kely any amin'ny Exodosy 12 rehefa avy eo ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra rehefa vanim-potoana Paska tany amin'ny vanim-potoana ny testamenta taloha, raha ampimono fotoana dia ho jerentsika ny fitohizany zay aty amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Exodosy 12 raha no ndao ovakitsika. Eo amin'ny 9:7 ho anao manana baiboly dia miaraka amiko ianao zany ao anatin'ny famakina ny teny. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra, dia ny Israely rehetra, ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isa-trano. Ary raha vitsy loatra ny isa-trano ka tsy mahalany zanak'ondry ray izy, dia aoka izy sy izay namany fanakaiky trano aminy aka araka izay isan'ny olona, ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no anysanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy iray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro 7 ny volana amin'ity volana ity, dia amono azy amin'ny ariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ary analaniny raha ka antetiny amin'ny tolam-baravarana roa sy ny tataom-baravarany trano izay inanany azy. Alao toizantsika eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 naran'i Jesosy: fa raha andeha maka ny tany Egipta amin'izany alina izany aho, ka amono matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, dia ny andriamanitry ny Egiptianina, ary ny andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa, izao ny Jehovah. Ary ny raha dia ho famantarina ho anareo eo amin'ny trano izay itoeranareo, ary raha mahita ny raha ho dia andalo anareo ka tsy hisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egipta ao. Zay ten'Andriamanitra somary lavalava izay no hisintomantsika lesona hoentina hifampizarana zany amin'ity anio mahafinaritra ity. Raha tany amin'ny vanim-potoana ny testamenta taloha, tany amin'ny vanim-potoana ny zanak'Israely na ny Israely ry havana malala, dia tena misy dikany lehibe mihitsy izany atao hoe vanim-potoana ny Paska izany. Tena zava-dehibe satria dia io fankalazana ny Paska io na fitandremana ny Paska io no lalana anankiray nivoahany zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta. Haitsika tsara fa 300 taona nge no nanandevozany ny Egiptianina ny zanak'Israely. Lava nge ry havany zany vanim-potoana zany, tena lava. Fa ity zavatra nitranga atao amin'ny Exodosy 12 ity izay nampanaovin'Andriamanitra amin'ny Mosesy sy ny zanak'Israely no lalana anankiray tena natofoka tanteraka amin'ny Farao sy ny Egiptianina, ary natonga azy ireo namotsoka tanteraka amin'izay anyreto zanak'Israely reto, tsy ho eo ambaniny fanandevozany tsony, tsy ho eo ambaniny vahoan'ireo Egiptianina ireo tsony. Ry havana, tena tianao Andriamanitra, lehibe loatra ny fanavotana vitany ho anao. Ianao mijery anaty fandarana io, tena tian'Andriamanitra loatra ianao, dia nomeny ny zanany lahy tokana ho ny baiboly mba tsy hisy ho very zay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Tian'Andriamanitra loatra, tian'Andriamanitra loatra ianao. Zay natonga n'Andriamanitra naniraka an' Jesosy, satria na ny antony tsy tian'Andriamanitra
ho voafatotry ny fahotana foana isika zanak'olombelona ty aoriny tsy tian'andriamanitra hijaly mandrak'izay amin'ny fanandevozany fahantrana lava isika manaradia azy ankehitriny tsy tian'andriamanitra tsika iaina fampahorinany amina aretina tsy sitrapanafody fikorotana tokantrano lava inona ihany koa tsy fandianany ny asa mandrara sanatria ohatrany hoe bloqué daholo ny zavatra rehetra ataotsika zany angery zavatra niatra tamin'ny zanak'Israely tsy mba manapidiny nandevozon'ny Egyptianina nampahorin'ny Egyptianina nataon'ny Egyptianina nandraingirangy mihitsy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany nijaly fa diranovana vao mahita Egyptianina de efa mitselaka ihany ngamba ny ambava fo vao mahita Egyptianina fotsiny de efa mieritreritra ndray tonga ndray reto mpanandevo reto ively amin'ny karavasy ndray zao reo vao tsy vita araka ilainy ny zavatra nampanaoviny atsika de fijaliana ohatry zany ny ainany zanak'Israely firifiry amin'ny kristianina ankehitriny firifiry amin'ny mpivavaka amin'izao vanim-potoana zao no mbola mahatsapa fanandevozana ataon'ny fahavalona fanandevozana ataon'ny devoly sanengeriavana no itomanay ianao mba hiditra ao anatin'izany vanim-potoana ny paska izany satria io vanim-potoana io de vanim-potoana ny fanafahana vanim-potoana ny famonjena vanim-potoana ny fanavotana an'izy ho atsika zanak'olombelona very ho atsika gentle izy no avotana ao anatin'izany vanim-potoana ny paska izany nomen'andriamanitra ny toromarika ary eto amin'ny Exodosy toko 12 ty hoe ory Mosesy mandana miteny amin'ny fiangonana nareo de lazao amin'izy ireo fa amin'ny fahafolony ty volana ity volana Abiba nyresana tamin'izay fotoana zay na volana Nisan io ny volana voalohany amin'ny calendrier jiosy de inona ny zavatra misy de aoka ozy izy samiaka zanako ny ray avy ny isa mpianakaviana ny isa tokantrano de rehefa tonga lay fotoana voatendriko hoy Andriamanitra de zao alainareo iny zanak'ondro tsy misy klema iny de zao terizinareo aloha izy mandrapatonga ny faefatra ambin'ny folony volana am'ty volana ity zany hoe eo amin'io faefatra ambin'ny folony volana Abiba io izay raha ny ampifananjifina zany ny calendrier jiosy sy ny calendrier atsika calendrier grégorien moa zany filazan'ity calendrier ampiasaitsika ty raha ampifanandrifina zany reo de amin'ny alaroby fa 5 volana aprily no ifanandrifiny zay datiny vanim-potoana amin'ny paska izay zany hoe faefatra ambin'ny folony volana Abiba izy atao anatin'ny baiboly fa aty amin'ny calendrier misy atsika kosa zany de ny fa 5 volana aprily taona 322 de io no anatanterahana an'izay vanim-potoanany paska izay na ny fiatombohany moa zany amin'io fotoana io inona ny zavatra ny tenen'ny ten'Andriamanitra de rehefa ariva ozy izy am'lay faefatra ambin'ny folony volana Abiba na faefatra ambin'ny folony volana Nisanna de amono an'lay zanak'ondro tsy misy klema ny fiangonana de ny Israely rehetra ka ny rahany zay rarakeo zany de alainareo de osoranareo amin'ny tatao-baravarana sy ny tolam-baravarana anankiroa eo amin'ny tranonareo inona ny dikan'izay iny raha zay atetinareo amin'ny tolam-baravarana sy ny tatao-baravarana iny iny no tonga famantarana ho anareo fa olom-boafidika anareo hoy Andriamanitra ka ny olom-boafidiko tsy miaraharingako amin'ny firene-kafo zany ary satria ny Egyptianina ny tena tompo marika tamin'ny fanandevozana tamin'izany vanim-potoana izany de ireo zany tsy maintsy hiaran'izay fitsaran'Andriamanitra zay satria tsy misy fahamarinana ho ampahafantaran'Andriamanitra ny olony zao tontolo zao sy ny fahavalony zanak'Israely zany fa tsy maintsy ny zanak'Israely nomena an'izay toromarika izay ny sabotsy ho avy zao misy fotoana ihany ny inona moa zany laroby sy ny lakamisy laroby moa zany fa 7 ny volana marsa ho avy zao taona 3 andro tsy fiasana io sady tsy fianarana malalaka be mihitsy ny fotoanatsika eny amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo kery amin'ny mangarano no nataterana ny fotoana io ambadiky ny fiangonan'ny Damaskosy zany de ry ankiriry ao amin'ny paradise taloha eo pitany tsena
de samy fotoam-bavaka lehibe zany na ny alarobia fa 7 ny volana marsa na ny alakamisy fa 3 ny volana marsa isy délivrance enjana be daholo ao anatin'ireo fotoan'ireo indrindraindrindra ny sabotsy tena grand délivrance lehibe anamoto samotsanana an'ireo karazana fana na nandevo ny fiainanao na napotika ny fiainanao na matotra ny fiainanao de ao anatin'io fotoana io no anamoto samotsanana tanteraka an'izay herina fanamaloto na herin-devoly izay de zao no tenen'ny Jehova ery amin'ny 10:12 amin'ny Exodosy 2:12 zany ozy izy hoe fandeha maky ny tany Egypta ozy izy am'izany alina izany ka mono ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny andriamanitry ny Egyptianina de ho tsaraiko avokoa izao ny Jehova 10:13 ary ny raha de ho famantarana ho anareo ao amin'ny trano zay hitoeranareo ary raha mahita ny raha de andalo anareo ka tsisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egypta. Inona moa ny dikan'izany zavatra lasain'ny tenin'Andriamanitra zany satria le zanak'olo tsy misy kilema efa nyvonoana tato amin'ny 7 ny volana Nisan 7 ny volana Abiby araka rehefa nyteneniko de amin'ny heriny larobia amin'ny larobia fa 5 ny volana Aprily no mifanandrify amin'izay daty izay de amin'ny fotoana no vonoana lay zanak'ondro tsy misy kilema de nataonareo teo amin'ny tolam-baravarana sy ny tatom-baravarana ny rahany de ho Jehova hoe andalo amin'izany alina izany de rehefa mandalo ao izy ka mahita ny raha eo amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravaranareo de andalo anareo aka tsisy loza andringana anareo keza be ry havany zany raha ty amin'ny vanim-potoana iainantsika kehitriny noho ny amin'ny Jesosy Kristy zay mato atsika mifanotona indrindra tamina vanim-potoana ny Paska Kristy maty ho antsika fa voavony Kristy Paska ho antsika Koritianina 4:5 any amin'ny 5 no misy an'izay ten'Andriamanitra zay mba tsy hatonga lizy ho tsenjery be de aloha vantsikatsika amin'ny baiboly Koritianina 4:5 de ny andininy Koritianina 1 azafady tompoko zay le ilana amin'ny maky ten'Andriamanitra Koritianina 1:5 de eo amin'ny andininy 7 tapany farany de mitoy andininy 9 zao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy esorony masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavony Kristy Paska ho antsika ny Paska tsy Kristy nitsangana tamin'ny maty fa Kristy maty voavono Kristy Paska ho antsika zany hoe ny tena Paska ry havana de Kristy voavono 9 ka dia aoka isika hanao andro firavoravona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolopo na amin'ny fanaratsiny fa amin'ny mofo tsy misy masirasira de fahadiovampo sy fahamarinana maninona moa no mandalo fotsiny Jehova rehefa mahita ny raha satria efa nisy famantarana tao tsy misy raha mipetaka ho azy mantsy eny amin'ny tolam-baravaranao sy ny tatom-baravaranao raha tsy efa nanatateraka an'ilay fitsipika anao namono an'le zanak'ondro tsy misy kilema ato amin'ny 7 ny volana Abiba ato zany noho ny amin'ny Jesosy Kristy ry havana sy ny raha nalatsa ny tao Kalvari na de misy loza efa niprepare ny devoly efa nomany ny devoly efa mipetrapetraka anapitenanao andravananao anamotsambotsanananao de noho ny amin'ny nahafatesan'i Jesosy sy ny raha nalatsany tao Kalvari de afaka ibata fandresena miezinezina ianao ka mitetika adiny 9 rehetra sy ny fedina voaforona melezana atsika rehetra de tsy misy ambinina izany rehetrarehetra izany ry havana zava-miafina lehibe zany ambaran'ny ten'Andriamanitra zany noho ny amin'ny rahan'i Jesosy no fanavotana vitany tao Kalvari oleo de tokony misy zavatra anapotehany devoly atsika anapotehany fahavalontsika atsika io mety ho famisaviana io mety fananirana avy any amin'ny doany avy any io mety fanahy voakaraman'ireo manam-bola sy manan-katao noho ny fialonany mba anapotehana anao sy zay rehetra fanahy manapotika fiainan'olona amin'izao vanim-potoana zao indrindrindrina fiainan zanak'Andriamanitra de noho nareo ty
reny rehetrarehetra reny de tsy misy mandaitra fa mandamoka rehefa eo ny heriny rahan jesosy sy ny fanavotana vitan jesosy tao kalvary. Raha tsika eo moa ny témoignage rehefa avy eo fijoroana vavolombelona ny am'izay zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, fa singaniko am'izany na de ho alefa namana Pierrot eo ihany ary lay témoignage rehefa avy eo reny mpianakaviana anankiray tena mpanompon'Andriamanitra zany a, mpanompon'Andriamanitra tena mivavaka zany, niainga départ à zéro zany vehivavy zany tamin'ny fanomponan'Andriamanitra. Fa io ndray aloha rehefa tena ao anatin'ny olona anankiray liavana amin'ny fanapahan-kevitra tena androso, tena iankina amin'Andriamanitra, atoky an'Andriamanitra, iantehitra amin'Andriamanitra, de Andriamanitra io tena manandratra fiainan'olona maro. Fa izy départ à zéro io nanao voady tamin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany manao hoe raha mba omenao asa Andriamanitra de ny karamako voalohany na manana na tsy manana na misy atrehako ny fiainan'ny ankonako na tsisy de omeko anao ray manontolo iny karama iny. Zay toy an'izany toy any fa tamy tsy nisy asa ary ohatra nisy hanina hoanina ihany kindrindrindrindra moa fa omen'Andriamanitra asa ho efaiko ny voadiko de nomen'Andriamanitra asa ary izy de nandray karama. Ny fanotona tamin'le fotoana nandraisan'ny karama mihitsy ny anniversaire-ny zanany, fa na de anniversaire-ny zanany azy tsy nandrimbina n'le karama, tsy nangala n'le karama fa nomeny manontolo tao amin'ny asan'Andriamanitra. Tsy nomeny pastera, tsy nomeny olo-kafa, tsy nomeny malahelo fa nateriny tao an-trano Jehova de nataony fanatitra sakrifisy. Ny tena marina moa zany sady fanatitra sakrifisy le izy satria ny karamany ray manontolo no na ihany ko fanatitra voady satria efa miteny izy hoe raha mba omenao asa tsara ka andray karama de ny karamako ray volana omeko anao, naterin'le anabavy tany am-piangonana. Fa miteny aminao a fa am'izao tsika miteny zao kamo eo am'le hitanao le dafy be reny, manana maromaro izy. Ny fiaina notahin'Andriamanitra tena tamin'ny fomba magaga tsy takatra ny saina de vokatra zany fomba hitahin'Andriamanitra zany de misy fotoana asa navarim-bariana ve sareradraraka ny ara-panahy tsy navavaka de mamisavian'ny olona ary de tena nandaitra le famisaviana sany angeriavana ny tsy anaovana totoa am'ty fivavahany ty na anaovana tsiramina am'ty fanomponan'Andriamanitra ty rehefa mba voakasika zao fanentanana zao ianao de alamino ny fandara-potoana fa ny asa mandrara tsy ho vita mandraikizay. Alamino aloha eto amiasa, eto a manao ny adidy amandraikitro, eto aho mivavaka am'ty sabotsy ho avy zao ty, mety eo ny sasalamba, mety eo ny rendez-vous amina famille, mety eo daholo ny programme hoe mety mba aloha aloha makany folo pointe kely aloha mba makany amin'ny Neptune, aloha mba miala voly kely mba miaina ny zavaboary sy ny rivotra masina sy ny sisa fa ohatrany efa elaela ny tsy teny amoron-dranomasina zany ange ho atao foany fa misy zavatra riavana fanararoatra amin'ny fiainana. Araroto ny baiboly ny andro azo anaovatsoa fa ratsy zao fiainana zao. Tapitra ny fandarana namana Pierrot nandrindra lafiny teknika, namana Stéphane Nakansary pasteur Odon teto amin'ny fandorana, arao eo ny témoignage rehefa avy eo ampahery anao, ampatanjaka anao manantena eo aminao amin'ity fotoana amin'ny lakamisy fa 3 ny volana marsa samy amin'ny 12 taona reo fa ny sabotsy kosa voalohan'ny volana aprily taona 3 de manomboka amin'ny 7 ora maraina hatrany amin'ny tolatolakandro anao any. Tain'Andriamanitra tompoko. Tsy ho zaka ny tevoly ty vavaka ataoko eto androany ty, tsy ho zaka satany ty vavaka ataoko anao eto ty, manomboka any amin'ny farany ariana any. Isy vehivavy ao iala ao anatin'ny herin'ny démoni, isy lehilahy ao iala ao anatin'ny herin'ny Lucifer, isy vehivavy ao iala ao anatin'ny herin'ny famisaviana. Toroteny pasteur de zay mpaminaniana rehetra teny amin'ny pasteur eo dia raisiko ampinoana daholo eny. Manana finoana azo trano de raisiko ampinoana le izy de nahazo trano ahy amin'izao fotoana zao efa 3 taona mahery eo zao navitan'le trano tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny 6 mois nanaovana an'le trano vita trano finition rehetra rehetra. Amin'izao zay tsy manofa tsony fa lasa mampanofa indray. De nitahin'Andriamanitra de fenipokipoko antsena de nanao trano de ty trano ty zany tena tsy famela rehefa tena mitahy io Andriamanitra de tena hoe mitahy maneho ny hery izy. Trano zao tao anatin'ny enim-bolana trano lehibe efatra 5 misy lalatsara 4 étage
misy de lasokely any ambony 4 étage le i vita tsara carreau tsara varavarana vy misy gavier fossé ty de vita ry de zay ny tena zay mifaramila hoe rehefa tena mitah andriamanitra io de tena mitah mihitsy devoly sy ny aretina nampahory ianao io reozina vokatry ny tsirary nataonao reozina vokatry ny tsirary nataon'ny ray aman-dreninao vokatry ny fahotanao reozina vokatry ny adalana vitanao isery tsy ho takatry ny saina hidinao anatinao amin'ity vavaka zay ataoko eto ty tsy ho zaka ny devoly ty vavaka ataoko eto androany ty miarabola tena mandeha tsara nahazo tany zay dia mba nanao trano taorina zay fanasitrana zay fanasitrana zay ahoana tsara izy teo sady nahazo tany no vita soma tsara le trano zao zay koa manao fiaraha miasa ny tompo foy miarabola zany efa mba misy dia araka le vavaka atao reny samborona ty reny dia tena tonga dia ohatra ny mandeha ho azy zany efa le vola raha kely fa ohatra ny hoe mandeha ho azy fotsiny le izy vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra